Faly miarabantsika manaraka an'ity serasera telo minitra ity indray hoentiko amin'ny toerana anankiray atao hoe Mont Saint Odile nareo zany hoe Tendrombohitr'i Saint Odile izay nivanginay voatsely izay toerana anankiray tanàna anankiray atao hoe Haute-Route. Misy anazy efatra amby enimpolo sy fitonjato metatra miala ny ranomasina ny havony, izany hoe tsy dia tena avo loatra kanefa ny ery atapony ery izay mahita ny faritry Alsace. Saint Odile na Masimbavy Odile izay hitantsika amin'ny sary teo no nanangana an'ity monastera ity, izany hoe toeram-pivavahana sy toerana misy ireo moine tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao moa izy izany araka ny hitantsika izao dia vangin'ireo mpitsidika sy mpivavaka ihany koa. Trano lehibe vita amin'ny vato menamena tahaka ireo trano aty rehetra. Araka ny teneniko teo dia mahita ireo tanàna vitsivitsy ety ambony ety izy. Dia misy chapelle anankiroa, dia ny anankiray chapelle des larmes, izany hoe toerana fitomanina ihany koa fa fivavahana mazava dia mazava ny anatin'ilay chapelle. Ny tafony tsy ny tafony izany fa ny plafond dia misy an'ireo ranom-bolamena isan-karazany. Misy an'indray koa ny chapelle des anges izay toerana somary maizimaizina kokoa, manako be ilay izy raha ianareo izany feo izany. Dia io chapelle io izany toerana fivavahana ihany koa ary misy an'ireo karazana sary maneho ny tantaram-piainan'i Saint Odile. Ohatran'izao izany chapelle rehefa jerevana avy ety ivelany. Fa ny toerana izay misy ny tena fivavahana amin'ny tena navaozina tamin'ny taona 590 ao ihany koa misy ny fasan'ny Saint Odile eto ambony eto izany, ao ambany ao izany misy ny fasan'ny Saint Odile. Dia misy ireo tantaram-piainan'ny Saint Odile tamin'izany fotoana izany. Dia misy ihany moa izany ny toeram-pivavahana araka ny maha-toeram-pivavahana anazy. Amin'ity toerana ity dia tsy dia hoe azo tena hitabadabana be fa natao indrindrandrindra mba andinihana sy hivavahana. Ity anankiray ity ny chapelle Notre-Dame de l'Assomption izay toerana fivavahana fanaovana lamesa goavana ao amin'io toerana io izay natsangan'ny papa Benoît faheny amby folo ho basilika. Dia ity toerana ity izany no toerana eo an-tokotany izay mahafinaritra tokoa satria misy ilay voninkazo. Dia misy araka ny maha-toerana ambony anazy moa izany dia misy antsana isany nanaitra anahako ity cadran solaire izay toerana misy famantarana ora tamin'izany fotoana izany, ora eraky ny toerana maro isan-karazana. Dia avy eo nidina tany amin'ny chemin de la source izay, izany hoe toerana misy ilay rano somary lavidavitra any satria 20 minitra miala avy ety ambony ny lalana aller retour fidinana afaka be silasila ihany. Dia rehefa niazo manodidina avo, dia rehefa tonga eo dia misy ihany tokoa ilay loharano izay lazaina fa hoe nahasitrana olona tamin'izany fotoana izany ary mbola akany olona rano betsaka moa amin'izao fotoana izay. Dia ohatran'izay izany zavatra azona tolotra anareo fa dia ametraka amin'ny velomantsika rehetra.